baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mbola ampifaliana trano no iarako aminao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola miresaka ny drafim-panavotana trano sika. Naseho tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana tao amin'ny fitoerana masina Israelita moa ny drafim-panavotana izay ho ataon'i Jesosy Kristy, ka dia ao anatin'izany fitoerana masina Israelita zany no nahitantsika fitaovana maromaro, ary anisan'izany ny didifolo izay resantsika amin'izao fotoana izao. Koa dia manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Aleo aloha sika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ny an-danitra any ianao no mipetraka, kanefa mijery anay sy mitsinjo anay etỳ ambonin'ny tany. Mijery sao mba misy matahotra anao ihany. Tianao raha mba olona be fitiavana no andova hameno ny fiainana mandrakizay. Dia le tany vaovao sy lanitra vaovao zany. Koa dia meo anay Tompo ny fankatoavana, meo anay ny fahatserovana fa tianay ianao. Dia tokony mba hamaly fity izay na tsy ho tanteraka aza. Koa meo anay ny fananao masina hampianatra anay ny fankatoavana anao tanteraka. Mamindra-fo, mamelany heloka satria tsy mendrika izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Misy fanontaniana matetika apetrako amin'olona, dia ny hoe rava tokoa ve ny didifolo? Satria miresaka n'io fitaovana anankiray io ao anatin'ny fitoerana masina nisy tamin'izany fotoana izany sika. Io didifolo io no lalam-panorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Io didifolo io no nampisehony ny sitrapony. Io didifolo io no manambara ihany koa ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra tsara io, Andriamanitra fitiavana io. Ka nomeny antsika ny didifolony, ampisehony antsika fa tiany isika, ary raha mankatoana io sika dia ho velona. Zao anefa, efa nanoty isika, efa tsy tanteraka isika. Noho izany tonga Jesosy Kristy mba hamonjy antsika. Tsy tahaka anay le tany amin'ny fahakely zany. Ka rehefa tonga ny ady, dia hoe io le tia, asio, asio. Tsy izay le izy. Tsy hoe rehefa tonga Jesosy dia hoe dikao indray le lalàn'Andriamanitra. Tsy izay. Hoy ny voalazan'i Jaona 1:3-9. Izao no nisehoany zanak'Andriamanitra, dia ny andrava ny asan'ny devoly. Jaona 1:3-9. Inona izany io asan'ny devoly io? Ny didifolo ve zany io asan'ny devoly io, ka lazaina fa hoe rehefa tonga Jesosy dia nandrava an'io? Ahoana hoy ny voalazan'ny epistily soratan'i Jaona io? Ny fandikan-dalàna no atao hoe ota. Lalàna inona nefa? Ny didifolo io aza maka lavitra. Zao ny voalazan'i Jaona 1:3-9. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny Romanina 10:17 dia miteny toy izao:
Romanina 7:17. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olombelona na iray, na iza afaka ilaza fa tsy nanota. Tamin'ny vehivavy moa zany dia tsy misy mihitsy. Lavo keloka daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Fa tamin'ny lehilahy kosa nisy anankiray, Jesosy Kristy io. Zao anefa, rehefa manota ny olona anankiray dia voalaza ny Romanina 4:17. Le manota hoy aho dia mandika ny lalàna, mandika ny didy folo io. Fa hafatesana no tambiny ota. Raha dika zany lazaina tsotsotra dia hoe maty izay mandika lalàna. Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Soa ihany fa teo Jesosy hamonjy ireo izay mino sy mankatoa azy. Mino ny sorona nataony, manaiky ny avitra izay nataony tany Kalvari. Ary manaraka azy eo amin'ny hevitra masina indrindra ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao, ka mifona sy mivalo miangavy azy mba ho diovina ny fahotany, tsy ho atao ao anisan'ny olona ho very ho soratana ao amin'ny boky fahafatesana ny anarany. Soa ihany fa teo Jesosy nofitian'Andriamanitra ao anatin'ny didy folo io ny fanambarana ny sitrapony. Na inona eritreretintsika ho fahadisoana, fahotana, dia io didy folo io ihany no afaka mamintina azy. Tsy misy ankoatran'io. Isika zany raha vao minimandika na mankasitraka amin'ny fandikanana ny lalàna na io didy folo io dia manota, kantsoina amin'ny anarana hoe mpanota. Ny mpanota nefa dia efa valin'Andriamanitra raha mbola tsy mibebaka izy. Ko atao amin'ny Satana andika ny didy folon'Andriamanitra io ny olona mba hahatonga azy hanota ka iandany aminy ho lasa favalin'Andriamanitra. Noho izany, tsy ny didy folo no asan'ny devolony noravahan'i Jesosy araka ny voalazan'i Jaona 1:7-4, fa ny fahotana na ny fandikan-dalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra na hitondra hivesatra ny ota na fandikan-dalàna zany. Ary tsy mba misy ota na fandikan-dalàna ao aminy. Jaona 1:7-5. Tsy ny didy folo no asan'ny devoly ka mila ravana sy potena, fa ny fandikana izay voasoratra ao anatin'ny didy folo. Ny fandikana izay voasoratra tao sy ny fiezana andrava ary ampianatra fa tsy ilaina intsony izay voasoratra ao dia asan'ny devoly zany, satria ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa asan'Andriamanitra ny didy folo izay voasoratra tao anatiny. Ahoana tokoa moa izy? Ao amin'ny Eksodosy 20:9-20. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra, voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Tsy ny didy folo zany no asan'ny devoly mila ravana, fa ny fampianarana mandrava ny didy folo sy ny ota na ny fitaoman'ny Satana andika sy andrava ny didy folo. Tsy vitan'izay fa mbola tohizany eo amin'ny 9 ao amin'ny epistiliny Jaona ihany koa hoe zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota na tsy mandika ny didy folo zany. Zay rehetra manota na mandika ny didy folo dia tsy nahita na nahalala an'Andriamanitra. Jaona 1:7-5. Ko mampitandrina antsika toy izao ny Baiboly amin'ity fampianarana mandrava didy folo na mivantana na ankolaka ty. Zao ny voalazany, anaka, aza vela isy hamitaka anareo. Zay manao ny marina, eny marina tahaka azy. Zay manota na mandika ny didy folo dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota na mandika ny didy folo hatramin'ny voalohany. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly na ny fandikana ny didy folo izany. Jaona 1:7-7. Tena fitaka tokoa zany ny fampianarana milaza fa rava ny didy folo.
ary zay no nampitandremana antsika ao amin'io andinina io satria te antsoina hoe zanak'Andriamanitra avokoa ny kristianina rehetra, nefa tsy fantany fa zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota na mandika lalàna, tsy mini mandika lalàna satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy, tsy mahay mandika lalàna izy satria naterak'Andriamanitra. Jaona 2:7 Faranako ary, raha azonao ravana ny didy folo, raha azonao vana, dia tsy misy antony tokony nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ty, ka ho faty teo ambony hazo fijaliana. Fa novany fotsiny zany dia vita. Saingy nasehony tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana fa masina tanteraka io didy folo io. Zay ne voalaza ny Romanina 7:12 sady masina ozy ny tsara ny marina, ary noporofoiny Jesosy Kristy fa ny fahafatesana sy ny fandringanana no tambiny ho an'izay mandika izany didy folo maneho ny sitrapon'Andriamanitra zany. Romanina 4:17 misy an'izay. Anao ary ny safidy, na iandany amin'ny Satana ianao ka ho ringana, na hakatody ho velona mandrakizay. Andeha mba indrana ny teny Mosesy aho manao hoe, miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vaovolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deuteronomia 3:7. Tsy hanampy teny tsony aho fa hivavaka. Sotra ray na izay ny an-danitra, fa nomeno anay izay fampianarana izay. Sitraponao tokoa dia mifitinao tao anatin'ny didy folonao io. Raha izany ny jerena dia tsy nahatanteraka ny sitraponao zay. Soa ihany anefa fa tonga Jesosy mba ho avitra hisolo anay. Amin'izao sisa zao dia aza vela hanatanteraka ny sitrapony Satana zay ka merina ny Jesosy hifantsika indray eo ambony hazo fijaliana. Fa amin'izao sisa zao dia ho asehonay fa tianay ianao, ary zay tianao dia mba hanatanteraka ny didinao zay. Tsy ho tanteraka nefa izay fa noho ny fanahinao rery ihany no afaka nomeanay hery hoentinay manatanteraka izany. Koa dia keo mifangatanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka ny veloma finaritra ho anao indray ny namanao Risara Andrianjatofo, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?